Tonga soa ato anatin'ny Haitosika. Minitra vitsy no ananako hanosika anao hiakatra, anivatsiva ao anatina tontolo vaovao, hanananao fijery hafa, fijery miabo, hanosika anao hananika ny avo, manala ny maizina, manozongozona raha ilaina, tokana ny tanjona dia ny fanavaozan-tsaina. Androany sika dia hiresaka momba ny fotoana sy ny tontolony. Mamono fotoana sika dia maka fotoana, dia lany fotoana, dia mandany fotoana, dia indraindray very fotoana, dia avy eo manam-potoana. Na izany aza dia tsy misy amintsika na dia iray aza afaka manakana ny fandehan'ny fotoana. Tsaroa fa mihodina hatrany ny famantaranandro, ary misy ireo isa tsy hita maso mandindona eo ambony lohantsika, ary fantatrao tsara fa miamiena ny fotoana sady kely ny ananantsika. Tsy azontsika fehezina marina ve ny fotoana? Marina fa tsy voafehintsika ny fiodiny, fa azontsika atao ny manararaotra ny fotoana ary manao izay tsara indrindra ao anatin'izany. Misy toerana iray ity mba valio raha fantatrao. Aiza ry aho? Ao ny tanànan'ireo mpanakanto tsy nampiseho ny talentany, fitoeran'ireo boky tsy nety voasoratra, ireo hevitra maro tsy nahita masoandro, tontolon'ireo mpanofinofy tsy mahatsangan-javatra, ambohim-piaonan'ireo tetikasa tsy nentiny vaingana ary ivon-toeran'ireo faniriana tsara nijanona ho faniriana. Aiza ry aho? Raha naharaka tsara ianao dia ity mivalony, ao am-pasana. Raha tsy nampozinao dia aleo azavaiko. Noho ny tsy fahaizana manararaotra ny fotoana dia marobe ireo fikasana voatelin'ny fasana, ireo nofinofy, ireo talenta, ireo faniriana, ireo finiavana tia metraka tantara. Maro amintsika no manana fahaiza-mamorona, saina tia karokaroka, manana fahaiza-manao sitraikefa tsy hananany daholobe. Ary ianao ihany dia resy lahatra fa manana zavatra manokana ianao tsy hitovizanao amin'ny hafa. Ny fanontaniana mipetraka, nataonao aiza ilay izy ary hoentinao aiza? Aiza ilay vokatra? Aiza ilay boky tianao hosoratana? Aiza ilay rakikira efa nandrasana? Aiza ilay ketrika? Aiza ilay bizina? Aiza ilay hanomboka? Aiza ilay hiala? Aiza ilay hiova? Tandremo sao tara? Hofehiny, mandiny tena, manao ahoana ny fandaniako ny fotoanako? Raha fantatro fa ny fotoana very dia tsy azo raofina intsony, manao ahoana ny fitantanako sy ny fandrindrako ny fotoanako? Aiza ho aiza ny fanatanterahako ireo nofinofoka ao anatin'ny fotoanako? Ary raha kely sisa ny fotoana ananako, inona avy ireo zava-manan-danja mbola mila masahako?